Ahoana ny atao rehefa miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka isika? Fifaliana ho ahy indray ny mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity herinandro vaovao izay nomen'Andriamanitra antsika ity. Ka ny lohahevitra lehibe izay ho jerena manokana ny hoe ny fiainam-bavako. Ny fiainam-bavako izay no lohahevin-dehibe izay ho jerentsika ary mandritra nyity herinandro ity dia hijery fomba tsotra ahafahantsika manana fifandraisana ety sy manan-danja kokoa amin'Andriamanitra isika. Aloha tena andiniantsika ny tenin'Andriamanitra andao hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao ary manome voninahitra anao izahay satria nomenao ity fotoana manokana izay anomboanay indray ny fianarana ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina izay Ray Malalo mba hampitoerina ao aminay tsiraray avy, ahafahanay mandray izay tianao ambara aminay indray. Amin'ny anaran'i Kristy irery ihany no anonanay hivavaka. Amen. Ahoana ny atao rehefa miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka isika? Alay fisaran-tsaina hoe tsy miresaka firy amin'ny namanao izay tena hoe namanao akaiky indrindra na koa hoe ny vadinao izay tena tianao ianao. Tsy ho ela ao aorian'izay, natao hoe herinandro na tapa-bolana na ray volana dia efa rava ny fifandraisana. Ary mety hipoitra ara ireo olana maro isan-karazany rehefa tsy manana fifandraisana amin'ny olona izay tianao indrindra ianao. Ry havana malala, tahaka izany ihany koa ny vavaka izay ataontsika. Ampahany tena ilaina amin'ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ny vavaka. Ary izany anisan'ny mahazava-dehibe ny vavaka, ilay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary ny boky anankiray atao hoe Dio amin'ny Kristy. Izao no voalazany. Ny fivavahana hozy izy dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Averiko indray. Ny fivavahana dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Inona no tiana ho resana ao anatin'izany? Tian'Andriamanitra ho entintsika eo aminy. Rehefa miresaka amintsika na fifaliana io, na fahoriana io, na faniriana io, na tebotebo io, tian'Andriamanitra ho entina eo amin'ny avokoa izany zavatra rehetra izay. Matetika tsika dia misy zavatra tiantsika ihany izay vao hoe Andriamanitra. Fa eto ny tari-dalana dia manome lesona manokana ho antsika, manome torolalana ho antsika, fa na inona dia tokony ho entintsika eo amin'Andriamanitra. Raiso toy ny sakaiza tiana indrindra, raiso tena hoe tena namanao Andriamanitra. Ary rehefa miresaka amina aza siana elanelana izany, fa atao hoe toy ny miresaka amin'ny sakaiza tena tianao indrindra. Ny tari-dalana dia manome toromarika antsika amin'ity androany ity hoe rehefa miresaka amintsika, ary izay ny zavatra mahafinaritra, tsy voafetra ny toerana izy ity, tsy voafetra ny fotoana izy ity. Rehefa miresaka amin'ny olona tsika mety ary amin'ny toerana makaria, mifanakaiky izay vao tena mahafinaritra ny miresaka. Fa miresaka amin'Andriamanitra kosa dia izao, n'aiza toerana misy antsika dia eo foan'Andriamanitra ho anao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:1-7, mampirisika antsika ny hoe mivavaha ka aza mitsatra. Ry namako malala, n'aiza toerana misy anao, mampirisika anao Andriamanitra ny hoe andao hivavaka eo aminy isika. Be dia be ny fomba fivavaka roso ny tari-dalana ho antsika. Mety ho vavaka mangina izany, afaka ataonao izany ry havana malala. Be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra nanao tahaka izany. Vavaka mangina izany izao nanao an'izany ny Eliazara. Ary niaino azy Andriamanitra. Ny mety hoe fampanao an'ity ihany koa tsika, nanao vavaka ankamehana i Nehemia, nahafantatra anazy, niaino azy Andriamanitra
Andriamanitra zany dia micomprendre antsika, miala tsiny amin'ny teny vahiny. Micomprendre antsika io Andriamanitra io. Ka naiza toerana misy atsika dia afaka miaina antsika mandrakariva Andriamanitra. Ny manaraka dia zao, afaka mivavaka mafy isika rehefa miresaka amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka amin'ny feo mafy izy dia mampatsiahy ny tenantsika fa misy marin'Andriamanitra ary miaino antsika io Andriamanitra io ary manan-javatra voafaritra ho resamina aminy isika. Andriamanitra ne hombanao, hitanao manokana ane Andriamanitra ary hamaly ny vavaka rehetra izay ataonao ane Andriamanitra. Mino fa ho raisinao tahaka ny sakaiza tiana indrindra Andriamanitra ary ho sakaizanao naiza toerana izay andehanao. Tompony hitantsika mandrakariva mba hanana izany fiainam-bavaka izany ny izasinao. Amen. Hivavaka isika. Ray be fitiavanao, isaoranay lehibe ianao satria nampianatra anay ianao tamin'ity androany ity. Nanome torolalana anay sy toromarika anay ianao tamin'ity androany ity. Fa tokony hivavaka ary hazoto hivavaka izay ary tokony hifandray aminao izay na amin'inona ary ninninona zavatra miseho amin'ny fiainanay dia nampianatra anay ianao fa tokony hifandray aminao hatrany hatrany. Ampianaro izany izay Andriamanitra fa nay masonao engany hitari-dalana anay mandrakariva ianao mba tsisy ny sakatsakana rehetrarehetra fa mba tena hazoto hivavaka izay naiza toerana misy anay. Ny fitahinao ane ho amin'izao mpiaino mpijery izao ary mba hamaly ny vavaka izay asandratra mandrakariva eo anatrehanao ane ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izay vavaka izany. Amen.